Riavana malalo ny tompo andeo ampitonao amintsika rehetra trany no fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy ny Jesosy Kristy tompo. Amen. Indreny fifalitsika riavaka malala. Tafahoana eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity isika. Mankalaza sy midera ny voninahiny ihany koa noho ny amin'izao Krismasy zao. Krismasy voalaza teo fa andro miavaka loatra. Krismasy manome fifaliana ho antsika. Krismasy izay andrasantsika fanantenana avy amina tompo manoloana ny fiainantsika tsirairay avy. Fifaliana ho antsika indray ary no fampizaza ny tenin'Andriamanitra izany amin'ity andro ity. Tsy akalavitra riavako fa akoatran'ny fankalazana, akoatran'ny fety izay ataontsika, ararina isika raha ny fety, isika ny tompony, isika kristiana, tena tokony fety tokoa anatin'izao Krismasy zao. Dia misy lesona tiako fampirazana aminao. Tsy hizaho no manome izany lesona izany, fa ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalany reto maty teny amin'ny lalàna izay namangy ny tompony tamin'ny fotoana nahaterahany araka ny voalaza ny matotiko faharoa andininy fahenina ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Izany lesona izany no ifampizarantsika ka hampiavaka ny fideranan'Andriamanitra akoatran'izay fankalazana ny Krismasy etrany tsirairay azy dia sambatra isika fa manana reto lesona anankitelo reto ifampizarako aminao araka ny voalaza teo amin'ny matotiko faharoa andininy fahenina ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Riavana malalo amin'ny tompo. Tadidio aho fa ity Krismasy ity tsy mijanona fotsiny ho amin'ny piano ity, ka rehefa hariva ny andro dia matory isika, rapitso isika dia miteny hoe reraka, makaina, vita ny fety, sy ny sisa sy ny sisa. Tsy zany io amintsika kristiana. Fa tsaroa fanoesina voalohany men'ny mago antsika dia izao. Manomboka izao Krismasy izao, manomboka amin'ity vaninandro ity, dia avelao ny tompo no hitarika sy hanoro ny diantsika, ny lalana diantsika rehetra. Manomboka amin'ity anio ity amin'izao Krismasy zao, dia hoy ny maky, avelao ny tompo no hitarika sy hanoro ny lalantsika izay alehantsika rehetra. Araka ny tantara eto miavaka malala, rehefa nifampidinika tamin'ny Heroda-mpanjaka reto maky telo ny rahalahy reto, no maky tsy olon'olom-pona, no magy manam-pahaizana, no magy manana maha izy azy, ary no magy dia feno ny fahendrena, kanefa koa nahafantatra ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany dia miala teo aminy izy, ary nyzany toerana nahaterahany ilay mpamonjy, ilay mpanjaka araka ny fari-pahaizana izay anana reto magy reto, fa rehefa misy kintana anankiray eny amin'anitra miavaka loatra miseho dia manambary zany fa misy mpanjaka teraka. Izao anefa tsy nandeha araka izay tiny na ny sitrapoly na nandeha araka n'izay baiko ny Heroda-poly ihany izy ireo, ka hoe tsy maintsy nitandremana tsara ny baiko ny Heroda-mpanjaka izay fa fatany ny tao an-tsainy izany rehetrarehetra izany fa ny amingana ny Jesosy Kristy tompo. Fa izao ny filazany azy rehefa nandreny tenin'ny mpanjaka izy re, izany hoe nomagy dia lasy. Ary no lakita-lekita ny teny tsy nanana ny aloha azy manam-pisany ny teo ambony izay nitoerany zazakely. Matotiko faharoa andininy fahasivy. Riavana malalo amin'ilay tompo. Nanomboka teo tsy nandehandeha ho azy fotsiny arak'izay tiany reto magy reto, fa nisy mpitarika izy dia lakitana teny tsy nanana nitondra azy nakeo amin'ny toerana izay nahaterahany Jesosy ka nifankahitany tamin'ny fifaliana. Toy izany koa ny fiainanao io. Manomboka androany dia tsarovy rehefa mankalaza an'izao Krismasy zao ianao. Tsarovy fa foana treo ny fiainantsika mandehandeha ho azy. Manomboka izao dia tadidio tsara fa misy kintana vavaondray dia ilay Jesosy Kristy dia hitarika antsika, hanoro antsika izay toerana hifanenantsika amity. Ka tsy nitranombony Jerosalema intsony, tsy nitranombony Betlehema intsony, tahaka ny maky fa ny ao am-ponao ny tiany tompo iaonana aminao.
ny ao anatinao ao ty mitompiaonana aminao, ny ao atokantranonao ao ty mitompiaonana aminao. Amanomboka amiteny ty ny any toeram-piasanao any ty mitompiaonana aminao. Zay lalana lianao rehetra na mianatra ianao, na miasa ianao, na marary eo ambony fandriny ianao, na mihinana na ino ataonao, na mandeha ty ampiangonana tahaka an'izao ary, dia ny fitarian'ny tompo no dikan'izany rehetrarehetra izany. No nahagaga ny aho dia izao tena efa fantatry ny mangeny ny fisinyty kitany ary tena tao anatin'ny fahaizany, olona tena mahaiza ny maro zany. Ary zany nampiavaka azy dia nanambona vola mikarena izy. Ary reny vola mikarena reny no andehanana mitety amin'izao tontolo izao mba hamantarany zava-misy eny amin'ny lanitra sy ny hafa rehetrarehetra, hamantarany fahindrany olona rehetrarehetra. Fa tsy mba zany no nataony maky teto, tsy mba nandehanako ny fahindrany izy sy ny sisa sy ny sisa, fa nanaiky izy ho tarin'ilay famantarana lehibe ary dia tody soamatsara tao amin'ny toerana nahaterahan'i Jesosy ny fanatritava taminy ary nahita fifaliana aoka zany. Tsy maneritreritry izy nanao hoe ahoana koa ty kitany ty toa ty anaty trano no maloto aty tarihany atsika sy ny sisa sy ny sisa hafa loatry fa nanaiky zay nitarihan'ny tompo azy izy arak'izany. Riavako malala ny takin'izao krismasy zao aminao dia izao, ninonina fiainanao teo aloha, ninonina mety fahadisoanao, ninonina mety fahamemenao, ninonina mety fiheveranao zavatra, ninonina mety harenanao, ninonina mety fahampahalalanao, dia memeteza tahaka ny maky mba hanaiky fahitahan-talana antsika Jesosy. Eto Jesosy dia lalana fanainy masina manatrika antsika Jesosy. Fa izao koa no tokony hotsarovatsika. Jesosy tsy hijanona eto, fa rehefa mody ianao, rehefa ary amin'izay ataonao rehetra ianao, rehefa hiasa ianao, rehefa hianatra ianao, hitsangatsangana ianao, mikorana miaraka amin'ny fianakaviana sy ny sisa ny sisa ianao, dia iny koa Jesosy miaraka amin'ny famantarana lankitana hafa indrindra anazava ny fiainanao amin'izay misy ianao rehetra araka izany. Riavana malala mety samy eritreritra isika fa manana lalany andeha tsika tsiragay avy kanefa zao no azo antoka mety ho azo sika tao ihany zany fa ny zavatra azo antoka ambaran'ity krismasy ty aminao dia ty ny lalana hitondrany kintanao anao, ny lalana hitondrany Jesosy Kristy tompo anao, dia ny lalana tsy miboriba, ny lalana tsy mahavelo, ny lalana tsy mahasolafaka, fa lalana azo antoka fa mitondra anao any famonjena tsy maninona. Ary zany maha kristianina atsika mety nisy ny fahalemena, mety nisy ny fahadisoana, mety nisy ny zavatra tena nieritreretintsika fa tsy mety, fa azo atao zany ny fatoavany Jesosy Kristy tompo amintsika, dia manarina atsika, manatsotra ny tanany ka handainga atsika, ampitsangana atsika, ary indrindra anomezany tanany zany ka hitarika atsika amin'ny lalam-bavaondray ao anatin'izao krismasy zao. Enoany ny filazamika azy zay nivakina tamintsika teo toko 5:15. Ary tsangany izy andro ny ondriny amin'ny herin'i Jehova sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehova Andriamanitra ka hany fahizay ireny, fa izao dia lehibe hatrany amin'ny farany-tany. Dikan'izany ilay Imanoely ilay Andriamanitra tompo amintsika dia hanao ny asa ny mpiandrondry hafa loatra zany ny asa ny mpiandrondry zany riavaka. Ary ny faritry Palestina iny tena mahazary io mpiandrondry io mamerina ny ondry iverina amin'ny lalana leha, io mpiandrondry io raha sarindotry ny tsilo sy ny sisa ny ondry sanatrin'ny bava averiny ary solony sy avotany ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Io mpiandrondry io raha sena reraka na trotrolo mihitsy ondry io, fa tsy avelany fotsiny hoe avy anao vaty io fa mbola manana olo betsaka. Tahaka izany nitondrany Jesosy atsika, ny lalana hitondrany tompo atsika. Ary izany ny lesona indray zay takeny krismasy amintsika, avelao no tompo, avelao Jesosy Kristy hitady-dalana atsika ao anatin'izany rehetra zany. Dia ho tanteraka aminao koa, tanteraka amin'ny voalazany mamy
fa olo matetiky faharoa andimy fahafolo manao hoe ary no nahita nikitana izy dia faly indritra. Androany no nahitanao zany amin'ny fiainanao iaho, androany no nahitanao zany fiainao avao zany mifalia ary tsaro fahazotazomina mandrakizay samy fifaliantsara. Zay ny lesona voalohany averiko ny amandeha. Lesona voalohany atolomago antsika ny tenin'Andriamanitra amintsika dia zao: manomboka amin'ity andro ny krismasy ty avy ianao ny tompony hitarika sy anorody antsika. Fa ny faharoa dia izao, misy lesona faharoa ndray manomboka amin'izao andro ny krismasy zao koa dia meteza anana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra isika, meteza anana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra isika. Izao mantsika avako rehefa tonga teo amin'ilay toerana no maky tranomby zany. Fantatsika fa naitsika sao alanay mahita tranomby dia miemotra isika, sanatria ny vava mety misy fofona maloto ao, sanatria ny vava hoe ahoana koa ary zany amin'ity andro alina ity, satria andro alina io nandetanka zareo ahoana ary no ahafantarana an'ity, ataotsika iverina fa ohatra manany ihany koa rikitandresa sisa tsy nanao zany izy reo. Fa rehefa tonga tao izy dia niditra naneo ny afaliny ka nanolotra ny sarobidy indrindra ho an'ny tompo. Hoy ny filazana azy ao matetika faraina amin'ny folo. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reny kanekoka teo anatreny, ary nefa nisokafa ny fitehirizan-draka dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora. Mazava tsara nataon'ireto magy reto iaho, ary zay le hoe fifandraisana lehibe. Naneo fetsika feno fanajana ny tompo izy, ary mariky ny fanolantena sy ny fankatoavana, nidikany hoe nienkoaka izy. Ary rehefa avy nienkoaka izy dia tsy nieritreritra hoe ampy zay mekoaka zay, vita teo ny mekoaka. Tsy zay ihany, fa inona ny nataony? Navoaka ny sarobidy indrindra tany aminy dia ny miora, ny volamena, ny zava-manitra dia nomeny ny tompo izany. Aoko fantatsika tsara ny avy amin'ity andro ity indrezany fifalitsika resoantsika n'Andriamanitra. Ireo zanatsika ireo miandro fanomezana tiantsika, satria nahoana? Satria tianao reo, akaiky ny fonao reo, manana fifandraisana amin'ireo reo manao matomanao an'izany sy manatanteraka an'izany. Reny ray aman-drenitsika reny rehefa tonga ny tonotaona tahaka an'izao arabaina omena solomodekosy ny sisa sy ny sisa, satria tiantsika reny manana fifandraisana amintsika reny. Fa ireto magy reto azo nantoka ihany koa fa mihoatra lavitra noho zany nataony, satria olona tsy fantany Jesosy, fa ny fantany fotsiny dia zao mpanjaka iteraka io. Noho izany nomeny voninahitra ny miora, ny volamena, ny zava-manitra natolony azy. Fa nahoana moa magy manana an'izany? Tamin'izany fotoana zany ry avaka tsy mbola nisy tony-bangy sy ny karazany tony hoe fitehirizana ny vola, ka rehefa manana vola ny magy ary manana bola izy dia avatiny zavatra hafa ohatran'ireny aloha, ka rehefa mila vola izy zay vao aparitany amin'izay izany rehetra amidiny. Ka nefa tsy namidy io tamin'ny fotoana io fa nomeny ny tompo. Izany hoe olona akaiky dia akaiky aho manana fifandraisana amin'ny tompo izy, ka ny antoko ny fiainany manontolo tsy nahoana zany rehetrarehetra zany fa nameny ny tompo ary zany. Dia ahoana malalo ny tompo ho isika tamin'ny lesona voalohany avelao ny tompo hitarika ny lalana. Fa tsy zay ihany, fa mifikirina amin'ny ihany koa amin'ity faharoa ty lesona menitsika indray dia zao: avelao anana fifandraisana, aoka anana fifandraisana amin'ny tompo ary tena akaiky dia akaiky mihitsy isika amin'ny fanatanterahana an'izany. Mety eza hidiovavolombelona amin'ny fiainatsika, amin'ny manodidina atsika, fa mila manana fifandraisana amin'izy reny isika. Ny atao hoe mifandray amin'Andriamanitra, mifandray amin'ny Jesosy Kristy dia tsotra fotsiny ihany, hainao koa mifandray amin'ny olona manodidina anao. Ry afaka malala, ny maha-olombelona atsika mety misy ny mahasarika, ny maha-olombelona atsika mety misy ny mampalahelo, ny maha-olombelona atsika mety misy ny manafitohina. Olombelona isika tahaka an'izany, fa ho ity krismasy ity manana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, ary efa mifandray akaiky amin'Andriamanitra ianao. Immanuel tonga monina amintsika, Andriamanitra tonga monina amintsika,
dia mahaiza mifandray amin'ny olona rehetra araka izany. Ianao mpivady io, mpivady anie tsy lodarado iny fa indray azo atao fahazarana fotsiny zany hoe ohatrany tsy niady indray zay tatoato dia ho sahinana eo. Fa raha misy ny mampalahelo anareo mpivady, mifampiresaha. Raha misy ny manahirana amin'ny mpiray-tampo, mifampiresaha. Raha misy ny manahirana amin'ny mpianaka, mifampiresaha. Raha misy ny manahirana amintsika mpianakavy ny finoana, manino isika ny tsy mifampiresaka. Krismasy, fifandraisana amin'ny tompo, anamafy ny fifandraisana amintsika rehetra. Anisan'ny rehetrarehetra zany. Diavana malala. Ompony apôstôly ao amin'ny Romanina toko 12, andininy fahafolo sy ny farakambiny. Mifankatiava araka ny fifankatiavana mpirahana, mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, masokoa fahazamalaina, ary aoka fanafona amin'ny fanontona ny tompo isika. Diavana malala. Hitan'Andriamanitra isika eto amin'ity trano ity zao. Fatany isika, artiny isika. Izy tena ifandray amintsika rehetrarehetra mihitsy, tsy misy havanana iray azy. Sao dia nareo mety hoe paster io sao dia mifandray amin'Andriamanitra. Iny azo antoko zany. Fa ianao koa aza manaritoky fa tena mifandray amin'ny Jesosy Kristy ianao ao Krismasy. Tazomo zany, aza fikirina, aza vela intsony. Tadidio riava fa mbola maro ny Herôda mandrisika atsika tsy fantaty. Mbola misy endriky ny Herôda ihany koa mandrisika atsika hisarasaraka, tsy ho amin'ny tompo fa ny fanondrin'ny tompo kosa dia zao. Ary lesona faharomenana amin'ity an'ity dia hifandray akaiky aminy. Manomboka izany, tsy saraka amin'ny tsony ianao ka sahiteny tsy avela penao Jesosy raha tsy moninao aminy. Tsy avela penao Jesosy raha tsy mitany fiaina. Tsy avela penao Jesosy raha tsy mitoetrao amin'ny tokantrano sy ny avona. Tsy avela penao Jesosy raha tsy manana fifandraisana. Ary aza vela tompo fa mba fikiriko reny zanaka manjafinay reny, reny ray tampo aminay reny, reny ray aman-dreninay reny tsy nieto amin'ity firenena mampiatrano antsika ity ihany, fa ny any Madagasikara sy ny toerana hafa rehetra. Satria ny tompo avy-toerana fahilavitsika ary efa metrana amin'ny tsirairay avy. Izany. Diavana malala. Izay ny lesona faharoa nomeny tompontsika. Averiko ny ahy. Ny lesona voalohany nomeny ny tenin'Andriamanitra dia izao: manomboka amin'ity Krismasy ity dia avelao ny tompo ny hitari-dalana ny fiainanao. Ny lesona faharoa dia nomeny manomboka amin'ity Krismasy ity dia mety ezahanana fifandraisana amin'ny tompo ianao. Fa tsy latsa-danja zany ny fahatelo. Raha ny filazantsara araka ny Mateo toko 5, toko 2, fahelaka hatramin'ny 12 fakitsika. Fa manomboka amin'ity Krismasy ity dia aza miraipetsapetsa amin'ny ratsy intsony. Manomboka amin'ity Krismasy ity dia aza miraipetsapetsa amin'ny ratsy intsony. Satsy milaza hoe nanao ratsy isika, ary raha sanatika nanao zany isika, matoky ny fahavelan'Andriamanitra. Jesosy Kristy vonona ny anadioranao amin'izany rehetrarehetra. Fa ino ny filazany andiny faharoa folo. Ary rehefa nitoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy, izany hoe nomaly, tsy verina any amin'ny Herôda, dia lalana fanonany nody ho any amin'ny fonenany. Alors saratsaina kely zany riavo, ny mpanjaka ao amin'ny firenena no mibaiko anao ka manao hoe mandiana jereo. Fa rehefa hitanareo dia miverena ka lazao amin'ny fizahan-Andriamanitra. Io mpanjaka io manana fahefana amono, ary tsy maintsy mefara amin'izany ny didim-pitsarana rehefa ny mpanjaka no toerinao mibaiko tamin'izany fotoana izany. Ary ny mpanjaka io dia Herôda efa malaza fa loza be loatra. Fa saingy izao tsy nao an'reto magy reto na dia ny fahafatesana azy no mety hovalina zany, fa ho ny voalaza lalana hafa no naleny nody ho any amin'ny fonenany. Tsy natahotra izy, tsy niaotra izy, tsy nisy ady hevitra eto dia ahoana ozy ny mpanjaka raha tsy miverina any tsika dia ahoana ny atao? Tsy zany ny nataony, tsy miverina tany izy,
tsotra fotsiny nataony hevitr'andriamanitra no rahantsika soemotsika manomboka zao ka lalakafo mandehantsika tsy maray petsapetsa tsy miraitsy kombakomba amin'ny ratsy isika fantatr'andriamanitra riavo fatetika ratsy ataon'ny Heroda tsy ahatateraka ny famonjena sy amono ny zaza rehetra amono ny Jesosy Kristy tao an-zay ka nosakany an'izany ary tsy navela ny ray petsapetsa tamin'izany ireto maky reto fa nanay torohevitra tamin'ny afaka malala mazava izany mba toy izany isika ao anatin'izao krismasy zao manomboka izao aza atao fitaovana manaiky fitaovana esansy satana tsotsika manomboka izao tsaro fa miaro antsika ny tompo ary enono torohevitra zay omeny antsika mba tsy arahantsika amin'ny amin'ny satana satana masika ary satana tena mieritreritra folo ny anakatsakana antsika amin'izay ataontsika rehetrarehetra fa manomboka izao ny tompo enona ny tompo te hiresaka aminao ny tompo te hianona aminao manao hoe avily zana malala zay notahina ndraiko mandofa fitahina satria fitahina koa no dikan'izao krismasy izao ho Paoly apôstôly avako amin'ny Romanina toko faharoa folo andimy fahasivy teo ka ny fitiavana antsomana ny fitsarambelatsika mankalany ratsy mifikira amin'ny tsara mba fotoana ialatsika amin'ny ratsy rehetra rehetra manomboka izao ny fiainantsika ny krismasy aza mivelazan'ny olona fa ratsy na tsara na ratsy ny ataonao tsy zany ny olombelona mahay tsara ny olombelona mahay manakiny ny olombelona mahay manome-tsiny sy ny sisa sy ny sisa fa ianao ihany dia efa mahatsapa fa niantona mpitavanao eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity niantona ianonao zany tenin'Andriamanitra zany dia mba hahafantaranao manomboka izao fa kay ty Jesosy ty Andriamanitra ty miaro ay ty Jesosy ty Jesosy ty manoro hevitra ay ty Jesosy ty tsy te hanome misehatra hanjakany satana amin'ny fiainana ary ty Jesosy tsy mankasitraka ny omonako na iraisana petsapetsa amin'ny ratsy ry afaka malala ny taken'ny krismasy amintsika dia izao mba hoesolontsika izay mety toetra ratsy any anatintsika mba tsy ho amintsika tsony no saina ny ratsy rehetra ny fiatsika tsy mahomby ny fitenenany ratsy ny finoana tsy mafana tsy mangatsika tsy mahasoa antsika zany rehetrarehetra zany tianao ny tompo ary zany naza aminareo ary izany no ambariko amintsika rehetrarehetra tsy manomeny atsiny antsika mihitsy ny tompo fa faly izy mahita antsika faly izy fa nandray fanapahakevitra anao hivavaka ao anatin'izao krismasy faly izy raha mandray fanapahakevitra anao fa nianolotra ny fiainanao amin'ny isan'andro isan'andro ary faly izy raha manavao ny fandroratena antsika isika ananatsika fifaliana eo amin'ny tompo marina fa mety misy ny fahasalana marina fa mety misy ny nasorena marina fa mety misy ny olana fa riavako malalo ny tompo ny tompo tia antsika ny tompo volonandray antsika amin'ny fanadiovana ka te an-trano antsika mba ho trano no mivavao ny fotsika sy ny fiainatsika hitoerana zany tompo izany ko mandiana mifaliany mifalia amin'ny ampi-piainanao rehetra satria tena sitraky ny tompo zany aoka izy mitarika sano lalana antsika aoka izy anana fifandraisana matroka antsika ary indrindra aoka izy nonoratsika fa mba tsy horay petsapetsa amin'ny ratsy tahan'izay Heroda sy ny endriny Heroda rehetrarehetra mbola misy isika mirary krismasy tamin'ireo antsika rehetra amen.